ny zavatra mitranga dia mandiso ny famakafakana fahatanana tsy mitombona izay nataon'ny mpanohitra milaza manao hoe efa nahirika lalatiny voadaky sy ny sisa dia voapirofo amin'izao tsika miteny izao hoe tsy marina mihitsy zany fa misy ny fandaminana ny zavatra rehetrarehetra politika angeny atao araka ny teneninao teo hoe taorianany fifidianana dia izay ny fandaminana izay napetraka eto mba tia maly kely ny candidat tsy lamy tamin'ny fifidianana sy teny Randriana Soloneko satria gaga nahitazana ny hevitra tamin'ny omaly hoe olona tsy tia ny vahoaka ny faratsio nefa ny notendrena oloolona oza hoe ndraindray koa tsy voatery hoe entina misandry amin'ny miady amin'ny ray sy ray foana zany ty raharamangy ty fa entina amin'ny fandiniana mamaly ny olona izay tamin'izany fotoana izany mbola eo amin'ny ankehitriny hitany efatra Andrianarivo hoe dia akorisantsika moramora satria mamaly ana olona tamin'izany ary mbola ao ary notendrena izay ngely izy misy fifidianana teto filoham-pirenena misy fifidianana teto be ny tanàna sy fifidianana solombavam-bahoaka mbola misy fifidianana eto maninona raha filoha-pokotany maninona raha nalatsaka filoha-pokotany olona io fa tsy nitendrena eny anivon'ny teny merandoolona alatsakantsika anie zay Andrianarivo avatra rehefa voninao lay resaka mombana hoe lainga be ao anatin'ilay izy satria ny namany ihany no mamantsika anazy ao anatin'ilay izy misy soratra hoe lainga be zay dia alatsakantsika anie dia mamaly anazy dia fakafakatsika indray miaraka izy roa efa ny ampiandohana mihitsy ny ty fitondram-panjakana ity izafa tsy lainga ny ampianana antsika teto zany hoe rehefa zoina norafetinao nataonao foty fa iorenany le fitondram-panjakanao mihitsy ny lainga dia tsy haritra ny dikan'izany vitsivitsy fotsiny zay tadidiko no ampatsahivoko anareo anatin'ity famakafakana ity fa aza raisina hoe mankahalana momba le fitondram-panjakana lalatiana ao anatin'izao resaka ataon'izao eny amin'ny fotsy miangatra izao zavatra ho resahako izao hoe tena marina zany zavatra zany mety pomba ny fanjakana ianao mety manohitra ny fanjakana raha pomba ny fanjakana ianao dia teneno malaky le fanjakana tohananao hoe tena marina zany teny lalatiana zany fa tena ohatrany tsy nanao afa-tsy laingaka itsika ary zao ny anaporofonana zany voatany ampiandohana aloha mba hahafahanao mahazo an'le fony le vahoaka nandainga zany ianao tamin'le vahoaka nasainao mifidy anao hay lainga fotsiny zany hay resaka eto ambava fotsiny fa tsy vokatry ny fo tsy sincère zay malay nandeha ianao tamin'ny propagande rehefa aveo ianao rehefa tonga amin'ny fitondrana vao miteny hoe tsy mora nge efa miezaka mamaza ko naninona mipromettre ny olona rehefa fantatrao fa tsy possible fa satria hoe andao andaingany reto vahoaka reto reto nge mora jonoina amin'lainge irino zamonty kabary miezinyezana anie zany le retsy natao teo amasony be sy ny maro témoin zany ny tany aman-danitra fa volombelona zany nge ny lanitra sy ny tany sy ny vato masina sy ny razana sy ny sisa zay finotsika malagasy fa tsy menatra ianao nandainga nefa rehefa aveo aiza le voly dia rehefa aveo amin'izay ianao dia hoe ka tsisy kosa nge ny volako fa lalatsy tanana ve ho atolo-jazy ka tsy tokony nandainga tamin'ny olona ianao fa nanao discours réaliste ary tsy zavatra tokony fipetra voalohany dia le hoe aza mandainga rehefa niteny zay le rahako tsika tsy mitory tsy misy porofo zany mahazava tsara ny zavatra misy lalaka izorana zany zao satria io olona io tamin'izany fotoana izany zay niara-nitsoka tamin'izany fotoana izany dia avy eo noho ny resaka politika tonontsika mihitsy moa niala razalapera tamin'ny fotoan'androny dia ianreto sisa nanaraka ny rajoelona jereo tsara ny tantaram-pirenena ary tsy nisaraka tamin'ny mandrakitiny an'io za eto miteny io mihitsy mako nidirakeo rehefa nandeha fifidianana filoha-pirenena ny taona 3 na raha ny fifidianana solombavam-bahoaka sy mibe ny tanàna mbola misy fifidianana eo Andriamatoa Rajoelina filoha-pokotany alefaso any aloha io olona zay nitendrenao io oloolona hitsapany ny herin'ny vahoaka efa nitsapany izy tany amin'ny faritra afaratsio ny rahantsika nahita ny vokatra tsy sanylatsaka izy na dia zanako vakinakaratra arany tamin'ny fotoan'androny avy any vakinakaratra ny izy ny tena izy fa tsy sanylatsaka tany izy satria ny antony mamay be ny genina tany dia nivadika izy taty afaratsio vo may izy mifaizy mily dia amin'izao fotoana izao izy neny hoe fa mbola tsy feno dia nisokafanareo ihany keo mafinaritra le fifananana eo amin'ny misy misokatra indray ny ainy vakijery afaka atao ihany ka manokatra le izy nefa nolazaina hoe miantona aloha io fa nilaza aloha zany misokatra izy moa zany rahantsika malaly izy no tompony izy ny tompona io le hoe anay zao ny tanàna dia fantatritsika toy any ny zavatra misy zany amin'izao fotoana izao notendrenareo indray izy loolona
ore olona tena hita mihitsy andriatsalavery gaetan andrianarivo vava tsy manana olona tsony ranga le fitondram-panjakana ary na le olona le manana le fahaiza manao hitondra le vaolana amin'ity fireneny ty ary mahita an'izany sa makanazy satria ny antony matahotra izy de rehefa hitondra an'izay vina an'izay le olona miaraka amin'ny taratasy mazava sy ny tetiandro mazava sy ny anatotosana anazy mazava sy mifempotoana mazava anatotosana le fampantroana de manjary olona io malaza fa aloha io tsy raisitsika mihitsy fa aloha reto ihany reto mpiaraka amintsika reto ihany reto volomboasary reto ihany miaraka amintsika de nivadika ianao nge manana loko e mena lamba neny ianao hoe tadio mazava tsara lokona freedom rehefa izao zany maninona raha tonga de mivadika fotsiny le loko de mazava be le am'le fiarahany za zany ohatra nitseken'ny saiko amaneritrery amin'ny manamana mpanao gazety de mahitsy be mihitsy tsy eken'ny saiko amaneritreeritra mihitsy ny hoe rehefa navela mipetrapetraka teo jereo daholo ne zao reo olona le mipetrapetraka reo fa ho apetraka jerentsika ny tany an'ny faritra mampalahelo mampitomampo za tena anisan'izay mi zay na tonga anaty ny teny teto reo olona nandritra ny tapabolona fa nalahelo nyfoko sitro papahy foana zay mahasalamana io aloha tsorona satria inona ny antony nisy fividianana nataontsika be ny tanana sy mpanolo-tsaina teto fa 1 volana desambra rehefa lany tany amin'ny faritra antsiranana tany dego ny olona zay tsy nanao fampelezakevitra ny efa nenjehanareo tamin'ny 570 tamin'ity herinandro ty anareo de mahita hoe olom-boafidy de soloana pedy aiza re olona misy an'izany atao amin'ny tany sy ny firenena honorable Andriatsalavery Gaetan zay ile teneniko hoe ry zareo zany mahita le namanamany reto hitadiavana toerana aingana tsy misy olona ne analanao eo amin'izay toerana zay fa ny vahoaka mahatsapa ny zavatra tsy mety itsony izay mahatonga letsy bahoaka foana tadio ny tantara tamin'ny 770 tadio ny tantara tamin'ny 7 tokony makalesonytsika ao anatin'izay fa tsy hoe le olona zay maneho hevitra honorable tsika zany zao raha ohatra hoe tsika mirahalahy zao tsika telo mirahalahy telo tokony mamasan'andro maneho hevitra ohatran'izao mivantana manerana Madagasikara de atsony eto ve zany ny préfet satria izay ny teneniny hoe tsy maintsy atriany zareo na mahazo lalana raha de tanteraka zany le tenin'Andriamanitra ndreo raha misy rona telo mivory amin'ny anarako de ampovoany tena mampimera de raha hoe raha misy olona mijo rona telo mivory amin'ny anarako de ampovoany ny préfet mampimera anganareo fa aza manao an'izany toetra zany taiza mbola nisy an'izany raha misy mpivady zany io vita fanamasinana any amin'ny tranon'Andriamanitra de anao an'le zaza am'izay eo zany préfet de sady miresaka politika izy ore olona tsy mahay makalesona mihitsy ny mpitondra am'izao fotoana izao efa teo foana n'izy efa nafantatra ny zava-misy ary ny fitondrano de averiko tsara ny fitondrany raha Joelandry Nirina jereo ny tantaram-pirenena nisy mifandimy teto raha resaka tetezamita miazy eneny 5 taona ohatran'ny fitondrana filoham-pirenena mihitsy ny tetezamita teto amin'ny tany sy ny firenena fa raha mbola tsy nisy aniny lazay ny sadaiky tamin'ny fotoanandro niny mbola nirotsaka ihany izy tsy niniankika io fa le tsy mahazo milatsaka hoe na ihana de tsy mahazo milatsaka nareo mirahalahy fa nareo mirahalahy mitondra olana de hitatsika tao anatin'izany de am'izao fotoana izao efa eo ianao tokony zany mametraka lesona hoe matoa zany reto vahoaka malagasy reto efa tena mitrotra sy maneho hevitra andao rangara za mihitsy ny eo am'ty andao rangara raisina ny heviny rehefa raisinareo nge ny hevitra le olona tadio mazava tsara nareo mamoaka lizy de nareo manatatanteraka lizy ianareo ie zany malaza honorable Andriatsalavery Gaetan tsy le any le fanoherana mihitsy ne zany malaza tsy any le syndicat mihitsy ne malaza fa ianareo satria nareo mamoaka lizy officiel zany fa le hevitra zany tokony raisina foana inona zany ny olanareo inona mitaky le mpampianatra inona moa zany takily le mpampianatra le hoe nisamborana anazy maromaro ihany lisitra nataony tamin'iny resaka indemnité ho zany hoe fanatsarana ny farim-piainan'ny mpampianatra sy ny fitakina sady fampatsy izy ny honorable Andriatsalavery Gaetan izy tsy namorona zavatra tsy misy fa le zavatra efa misy efa tram'izay zay fitondrana ny fandimby teo nanomboka tamin'ny andron'ny amiraly zay teo foan'ireo reo teboka reo fa nsandany no mitombo araka le fitondram-panjakany hoe ampitomboka ohatran'izao ity fa nisy foan'ireo de mitaky izy sy mampatsiah de samborinao ve izy de rehefa misy ve zany ny zavatra zay alaina ny anany tena mampime zao de le hoe olona matory ery
tratrasary ianao mampimerangana reo de zany ve de na ny fomba fijeriny zao tontolo zao ara de za zao mahita hitatsika angamby reny voatoraka lafarina voatoraka atody ny vadin'ny filoham-pirenena ny filoham-pirenena mihitsy ny ara Macron hitatsika reny ny zavatra voafelaka tsy maro isakara voarora hoe ny any États-Unis koa zao mitokona ny vahoaka tsisy lacrimogène na ny ray ary ny zavatra mipetraka de mametraka le filoham-pirenena hoe zoany tanteraka zany ary azo ny atao zany sy voafaritra amin'ny sihatra iraisam-pirenena ny resaka momba na zon'olombelona nisy eto amintsika averiko na ve ny tantara secret misy eto amintsika io filoha io radio Landry Nirina mivadinao no itorany mialatsiny raha tefina nahary Emile zay lasa filoha amin'ny fédération karaté amin'izao fotoana izao lafarina tany la Frantsa tadidinao ve teo tsika maninona zao ohatrany milama andoranga ifampiresaka de vita fa amin'izao fotoana izao ianareo rehefa sendra tratratsary de manangatra ary reto zandary reto ohatrany hafahafa mihitsy ny zavatra izay mipetraka zany amin'izao fotoana izao misy aneo resaka mombana colonel Sarany Andrianarivo vavatra alatsao vetivety kely sady fo kely izy ao miteny izy eo le afindra satria manko be deaibe miteny hoe afindra maninona moa reto resaka momban'ny fitaovam-piadiana armement alatsakitsika ao arinan'ny faingo rehefa aveo de toizatsika izay efa makavakana izay zavatra tena tiako ambary eto androany de izao nisy fivoriana tany amin'ny présidence tamin'ny 1 ny volana janoary teo de izy daholo no tonga ny vory tao Andriamatoa Andry Rajoelina voalohany indrindra Andriamatoa premier ministre Tsay Christian ny président sénat ny général en retraite Ravalomanina Richard ny MDN ny ministre général de corps d'armée Chaiveil Lalamonja Delphin ny ministre délégué la gendarmerie ary misy quelques officiers ono ny zavatra livriny zareo tao zany de tako zao afindra makany amin'ny gendarmerie daholo ono ny arma lourde ny tafo inona zany ny antony inona zany ny antony amindranan'izay arma lourde zay misy fanahina ho any zana-bahoaka ve tsoroko eto fa zay mitafoka ho de zana-bahoaka ary zahay de nitezana hoe avy amin'ny vahoaka ary tsy maintsy verina any amin'ny vahoaka eto de mamala ny Andriamatoa général misotro ronono Richard Ravalomanina na Richard Bomba zana-bahoaka zahay zana-bahoaka ka mahagagana mihitsy niteneninao hoe vahoaka tsy maresy miaramila zahay nefa zana-bahoaka zahay zany dia hamono ny ray aman-dreninay reo tsy maintsy miaro ny ray aman-dreninay reo zahay tahaka an'izay no nanaovako tamin'iny 2009 iny zay mahakasika an'iny be deaibe manko nareo miteny an'le hoe aiza mipirofo le lazainareo de zay le famondrana an'lay izy nisy fivoriana atao izy de nitononony teo daholy colonel Charles nitondrana zay zavatra rehetrarehetra zay ny teneniny hoe za tsona mihitsy général na de efa général ara ny olona niaraka tamiko fa tsy resaka kitrano atrany ny ampiakarana kitana eo atsoroka fa aloha ny asako ny tsara ny 032 888 37 zay anao fa atsika miditra mivantana amin'ny ity maraina ity satria de zava-dehibe ny raha-pirenena sy ny zavatra nisy ny tranga teny Ambotsiroatra i olona mpampanjakana nisy ho an'ny filoham-pirenena teto Madagasikara ny tetsy analakely ho an'izy elano be ny tanàna no tao no sitraka izay birao fiasana zay fa ny teny avoloa no ny resaka momba ny fandrosoana dia nanao lapa teny ny amiraly zay no natonga an'io lapa izay mipetraka teo iny izany hoe ny tantaram-pirenena zany amin'ity maraina ity zay efa vonao 032 888 37 de raha isitsika manerana Madagasikara ny fantaratsika ary mivantana ihany koa ao anatin'ny tambajotra tserasera zay raisitsika bipa ihany aloha hatretony misy de raisitsika eo zay tafiditra de miala an'le onjapeo mandefa SMS ihany koa teny maro sosonareo na mivantana ny SMS voaray amin'ilay laharana teo 032 12 888 37 ny zava-misy ho iaho teo de araky ny fiteneniny Marjona teo ny tantara ihany no
afaka hitsarana fa ny tantara ihany koa de tsara akana lesona ao anatrehan'izany rehetrarehetra zany. Misy antso tafiditra raisitsika avy hatrany miaraba tompoko tapaka ianao mifanindry be le antso miaraba tompoko efa tafiditra ianao lasa indray lasa maro be 032 888 37 izay no afatsika izay tafiditra de tonga de mieno ianareo ao arany raisika ny antso raisitsika ny antso voalohany miaraba tompoko efa tafiditra ianao tafiditra ianao miresaka avy hatrany lasa mifanindry le antso a misy maromaro ihany koa vo avo miteny an'ilay numéro tsika de miditra maromaro zareo aloha miditra tsirairay miaraba tompoko oui somary mafimafy kely azafady oui tapaka efa tafiditra ianao efa tafiditra ianao afaka miresaka avy hatrany miarabanao salama tompoko Allô, maheno? oui de ahoana fandehany afaka miresaka avy hatrany Ay, afaka miresaka za. Oui. asa menao le onja-peo azafady Lety raha karaha am-pirenena ty. oui Oui. lay telefôna no enonao de avy amiteny avy hatrany ianao Oui, oui. Am-ty resaka rahana fitondrana amin'izao fotoana ty e. Tena za zany tena mahita fa tena manao aduh loatra zany zay ny zavatra bebe an'le fitondrana tsy hoe tsy fitiavana an'le izy akory fa mahita esorona averina anendrena de tianao tendrena anaovana anona ny resaka élection surtout ny élection farany teo iny manararoatra ihany fa de tena be da be ny anomalie be da be ny zavatra tsy mandeha amin'izao kanefa de alefa ihany aiza zao io ohatran'io any Aodego io zao olona lanim-bahoaka ve de nandenao PDS allo oui ava manohy ianao afaka manohy de za zany mahita fa amiko fa latsaka anaty lavaka zany ty firenenatsika ty sao fotoana hijoroana manko fotoana iresahana andraram-pirenena fa tsy hoe ifankahalana ny vahoaka lasa anaovana hery famoretana ny vahoaka lasa anaovana atsiny azy leny zay ny vahoaky malemy nanoanina rehefa mitady tsy mita siny oui fa nefa zao ny zava-misy fa de hoy hoe mangataka ny malagasy rehetra rehetra tokony ho tonga saina amizay anarina ny zavatra tsy mety rehetra mba ho tonga saina ahoana iny moa le fahatongava saina satria ny tsirairay mihitsy iny tokony ho ahatsiaro anakafidy amin'ny tompony andraikitra atsiaro tena amin'ny tompony andraikitra amin'ny ty firenena tika ty fa za mahita fa reo mpanao politika rehetrarehetra am'izao reo raha tsy tena fongorona hatramin'ny fotony reo de misy vaovao ngamba zay vo iro de Madagasikara ty fa raha mbola reo mibadibady io kototsafy ihany no lekisy an'io de soratry ministre ianao de tena sénateur de aveo tsy haiko inona ndray koa de zay miresaka de gadainao fa ahoana amao an'izany misy grève ngy any États-Unis fa tsisy an'izany misy grève ny any Europe any fa ny okevitra anao tao hoe raha-pirenena ty fa tsy anylaisany fa ny okevitra le izy fa tsy mba hoe inona loha fa mba hoe manararoatra nyty onja-feo ty de mba maneho hevitra ohatran'ire io any iny natonga ny raha mandrika raha taditsika tamin'ny 7 févroiry 2009 hoe feno loatra le vahoaka de tsy maintsy afa amin'ny raha mandrika de tadiavitsika ndray isy raha mandrika ndray ve mba ho tonga saina ny mpitondry ny fomba hoe fahitana an'izay point de vue tsy fa isa amirery zay de mba manararoatra oka re ianareo mpitondra reo ambany tongava saina amizay tongava saina fa mba direonareo zay vahoaka mahantra noana zay zany le izy sotabetsaka anareo anafitanata ato am'tionjateo ty eny tompoko ankasitrahana ianao ary fantanina goavany zay napetrany zay de mbola ho raha mandrika ihany ve no iainatsika eto amin'ny tany sy ny firenena mila ny fahatongavatsainy ny vahoaka malagasy ihany koa ao anatin'izany rehetrarehetra zany araky ny fantenentsika tany am-piandohana hoy de ny fanavotana ny firenena no tena takitsika amin'izao fotoana izao miaraba tompoko misy antso tafiditra miarabanao
Mara-piandry ny antso manaraka salama de ona fandehany a te hisaotranareo fotsiny za fa maro ny zavatra fantatra ampahafantarinareo anay misaotranareo makairenareo a mirary soa ny fandarana toizo atrany ankasitrany ianao miaraba tompoko misy antso tafiditra manalavitra kely ny onjam-peo a de ny miaino an'le telefona de miresaka avy hatrany tapaka le antso anaovantsika kompatanana ihany ko odilon valy sisi e any amin'ny faritra beravina fianaratsoany zay manjotsy tapaka atsika sy ny vahoaka malagasy rehetra sy nireo masovoatsika manerana amin'ny madagasikara satria de betsaka izy ireo fa misy antso tafiditra dia raisitsika miandalana eo ihany izy ireo na ny teny maro sosina miarabanao tompoko miarabanao tompoko tapaka mifanindry be ilay antso a zay ny olana miaraba tompoko Rama. salama tompoko salama tsara de ona fandehany Zahay aty Toliara zany. Fa izy io ane. Salama. afaka miresaka avy hatrany ianao telefona ninona Zahay ane tena marina amin'io tsy ho vitan'olo nizaniza latsy ndanahary avao fa tsika olo mahay baiboly. Afaka mamaky baiboly. oui oui Ari umeontika sehatra zay olo mitondra eo fa tsy afaka ny fagnorontagna ela eo tsika fa tonga da meantika sehatra reo fa ty olo tsy afaka miara miasa amin'ny olo tsy ray vato aminy. Então tsika hoe la ohatsy TGV ty eo la ohatsy TGV mitondra de ny maparo député contre zay fa loatsy mifampi contre engao ny mpitondra tisafidy ny olo hiara-miasa aminy de tafatsika miaraka mandrongo nazy Madagasikara ny le roi ankasitrahana ny avy any Toliary am'izay faneho-keviny zay a somary misy ataotsika hoe latence kely angamba miaino an'ilay radio izy a miaraba tompoko afaka Toliara koa zao oui miaraba tompoko mahafinaritra ny avy any Toliary isaotra anareo am'izao fandara ataonareo zao fa ny zavatra tena hoe mahafaly anay miandry ny vary mba hizetsika satria amin'ny volana février ty hazetsika zao vary zao filatsy mamboto andrasatsika zany samy miandry ny rehetrarehetra zao eka de manarakaraka an'izay nda zahay ry mitorotoro manao akory ahasary sy lahatsika malagasy ry tsy mova saky eka ka vavaky tsika mangataka amin'ny tompo avao fa iro mahay afa arakaraky tsiko ranoko nanday marina zany ankasitrahana atsika avy any Toliary a amin'ny faneho-kevitra ohatry zany a ary mino afa voaray ary tafita ny afatra rehetra ao anatin'izany tsy hivitsika tsany fa misy commune sy toerana maromaro a satria nisy nyresaka teo ny hoe tsy fanekena voka-pifidianana izay natao amboletra fa am'izao fotoana zao ny de mbola midy ny toy ny ataotsika hoe ny tsy fanekena ataon'ny olona ao amin'ny Ambodinonoka Ranganala many amin'ny distrika ny Vatomandry iny moa zany misy antso tafiditra miaraba tompoko tapaka miaraba tompoko Rabo toko dia ahoana fandehany afaka miresaka avy hatrany manao fandehany toko magneno resaka rehetra zay va tia Paris zay misy anay de mba magneno tena mihaino tiako janona ny atao hoe ahoana fandehany isaky ny amin'ny sivy tsika na firy amin'ny folo ka hatramin'ny roa ambin'ny folo aty amintsika amin'ny folo ka hatramin'ny roa ambin'ny folo any Paris tena marina zavatra tena tiako tsindrina am'le izy tsy de hoe le fakana fitondrana fa ny fitondrana zany isan'andro ohatry zao foana miseho mahazo fitondrana ny olona de mivarotra manao ny akanjo ny akanjo valo manana indray nanaovan'ny rajoelona de tonga indreo de ny akanjo lasa tsy mahalala le zavatra nyteneniny tsony le mpitondra rehefa tonga amin'ny fitondrana zany fa tsy mahafantatra mihitsy hoe inona ny tena le antoko sy ny tonga io fa maimay mihitsy izy miakatra amin'ny fitondrana hoe zao tsy mety fanampenam-bavatra hoe zao nefa ny zavatra misy amin'ny 2009 tena ny oagaoaga mihitsy zao fitondrana zao hoe tena ny demokrasia ny vahoaka ny tompon'ny fahefana zao nefa ny vahoaka tampenam-bava
de za zany mitehiteny hoe io fitondrana io tsy maintsy avy misy tona ielany io raha tsy nahoelana oaingana fa le olona andimby eo zany tokony tena mahapetraky ny vahoaka mihitsy hoe tsy ho tonga eo anao de lasa manapaka fahefana tsy manao zay damy mitsibonao fa ny vahoaka tena apetraka aminao vahoaka ny tokony fahefana vahoaka ny tokony maty miainga tany amin'ny fokotany io ka tany atampony a de vahoaka ny tokony ametraka le olona eo fa tsy teritendrena fotsiny nakamakama sy namanamana tsy androsy mihitsy Madagasikara na rahovina raha mbola zao mifandesa te zay rehetrarehetra na tanamana de afaka miteny afaka miresaka afaka manao zay tiana atao satria tsy maty manota ka zay ny tena tiako hoe zay tonga eo amin'ny fitondrana miady maso ny mpanondra zao hiakatra amin'ny fitondrana fa rehefa tonga eo de io préfet ihany préfet de police eo de c'est la même chose ihany ozy miteny bagna keto zafy ihany no Alexis ny akanjona zay ny akanjona nanaovany le teo ihany nanaovany le teo satria zavatra misy am'izay nge tena tenenkanao tamin'ny zavatra misy tamin'ny 2009 niadina tamin'ny jadona sy ny tsirariny sy ny fanaparapahefana sy ny fanangonana ny inany fitiavanany filazanazy azy le monopolisation le fanangona karena zao nefa aiza nga misy afaka manao izy le voaka amin'ny herinandro le trano teny vato mba gasy ny manao de tonga de tondisana fotsiny tsisy fifanarahana tsisy fifananana de satria manana fahefana mampalahelo ny trano hoe tena rehefa tonga eo fa io fitondrana io be voka mandositra io tsy maintsy miteraka ihany na hoaiza rehefa tonga tsy volana tsy maintsy mipetraka ihany zaza tsy manalaza ankasitrahana ianao am'izay faneho-kevitra zay ary de tena nazava satria de avy any ivelany lo miantso atsika tafiditra atao anatin'ny fandarana ihany koa manaraka ny fandarana miaraba tompoko antso manaraka miaraba tompoko lasa ilay antso teo fiditra ihany koa ty miarabanao eny tompoko manao tompoko miarabanao eto faneho-kevitranao avy tituliara ty tompoko miarabantsika vantiliara eny ary tompoko tena iny ty mahafaly mihitsy ny famakafakanana ataonareo teo mikasika amin'ny tenin'ny Andra Joel sy ny tenin'ny Lalatina teo ka zao ndray ary ny roplanina ndray hamidindrizalahy ndray de gaga be zahay maheno an'le izy satria fananam-panjakana io ray zay ny volamena teneniny ny vatosoa teneniny de ireo vatosoa reo nefa harovany hoy mba tsy ho lasan'olona de ny jirama hampitomboana 400 mégawatt de nefa izy ihany no mampita an'io volamena eo anaty posiny any de alefany any ampita any amin'ny banky any zany tokony hetsika tsika malagasy amin'ity fitondrany Andra Joel ty am'izao 7 febroary zao tsara tompo makasitraka anao raha isika indray ndre tsy laverika etany zay fa vonina rehetra satria de betsaka ianareo ao anatin'izay sehatra maro isan-karazan'izay eny tompoko efa tafiditra ianao miaraba tompoko hoe to faneho-kevitra anao allo aty Ambotsy Manjaka ihany miaraba atsika avy any zany momba n'ity fitondrany ty fitondrany ty de tonga am'le fitinenana hoe ty fidiny masony eo ty fidiny lohany eo matahotra masony ny antony tenenako an'izay de raha ho misy fikambana kely anao fiovrina zany conto kely de tsy maintsy atrehan'ny préfet zany i zavatra narona telo mivoly amin'ny anarako zay voalaza nareo telo milalala teo mihitsy iza misy an'izany atram'izay niainana teto ela eny niainana teto efa ela mbola tsy nahino an'izany mihitsy tsy efa manakaikikaiky ny jadona ve zany manakaiky misy fa zay Andriamanitra tsy androny ny hafa androtsika io za matahotra nareo androtsika foana io makasika tatoko de miraso anareo telo ankasitrahana ny avy any Ambotry Manjaka amin'izay faneho-keviny zay ary zavatra mitombona sy zava-misy eto amintsika ihany koa zany tafiditra ny antso manaraka miaraba tompoko de ahoana fandehany misy miansista miantso mihitsy miaraba tompoko salama tompoko afaka miditra avy hatrany ianao zay so ihany afaty sonera vongo ihany tompoko allo avy de le telefona no henonao de miresaka ianao fa efa tafiditra maheno maheno sonerany vongo
za zany rangaha de tena gaga am'le ia mahino le telefona ny anona fa tsy nle radio oke ary ia avy de manohy miresaka ianao de mety tsara mahavarina le fitondram-panjakany vavy nanao vakansa de lasa chef de classe ry zavavy vavy manao vakansa de chef de classe so de kortanin'ny chef de classe ny classe de aleo atao chef de classe ny avy manao vakansa ya mara zany iza le firenena malagasy lazaina fa hoe tany demokraty nefa fa nehoan-kevitra tena tsisy tena fa nehoan-kevitra zero aiza mahademokraty n'ity firenena ity zay fotsiny ie fantanina zany no napetraky ny avy any Sonerany Vongo teo aizany mahademokraty nyty firenena malagasy ty raha ny fanehoan-kevitra no iarany zany ataotsika hoe fanakatsakana ny isan-karazany zany misy antso tafiditra toizatsika ihany nga mafandraisana antso miaraba tompoko miarabanao ihany koa enina amby folo taona androany zay misy mahadinana ny tenanay satria nahoana mirosony makaina zany zao Madagasikara am'izao folo taona mahery aty aoriny manahoana ny fiala-peritretana roapitondro sy azo lazeny hoe nanonga-panjakana atao am'izany fotoana zany mandy ve ny eritreretina roapitondro am'izao hoe tika lasa farahidiny maneran-tany manjaka hita amitsika daholo mikolikoly ziaratiana rehetra misy eto Madagasikara daholo de manahoana zany no tonga feritretana roapitondro am'izany aiza hoaiza le Madagasikara zay ohatry maintsy mandroso sa hoe mandroso makana fiomorona ve mahavalalana ihany matiny zava-misy satria nahoana malagasy ihany aketo ny zakany teranay nataky minina tsy fahaizam-potondra jenine nafanifana de tsika malagasy ihany ny zakany teranay neto mahafantatra reo mpitondro reo hoe zao hoe firy miliara moa zany mitrosa vabe mitaranaka malagasy amin'ny ankehitiny tokony mbo tonga tena ihany namina reo mpitondra azo eritreretiny zany hoe nareo hoe de tsy mba hanana tsiala-peritretina hoe ampirangazy le fahafatana le malagasy aleo rangama mety apelana rehefa vita tsony le asa fa raha zao mitoy tena tafahitiko mangitikitikitika ary ina misy ny adiboky eto raha misao mitoy engane tsy misy zany misy ary nefa miteny hoe fampihinana velona eto tsika mainty vera izao no mitoy fa manahita malagasy zany aketo hoe taevo de foazy iampoli-fitiava-tanindrazana ao anatin'ny malagasy tsirairay raha mbola mahatapy anaova zanaka malagasy de mitsangana andao irahiny andao avotany ty tandazana imbonany ty nakasitaka anareo akasitrany ianao avy any amin'ny vatomandry misy teo za naneo an'izay hevitra izay araky ny fanteneniko teo de azadino fa samy hafa hoy ny fanonganam-panjakana sy zany hoe fanavotam-pirenena zany rehefa miditra tsika nanisa mesa alefatsika fa azotsika tsara zany satria de fanavotam-pirenena no takina amin'izao fotoana zao miaraba tompoko salama toko avy aty Filiara any ien tompoko tisy fizalatsena hita efa tsy mamely fa saingy zareo tena manarona ohatrany ty hoe tsy mahazo fakapavana raha vo miditra amin'ny fanonganam-panjakana fa aminay raha avela ho any zany aleo mihetsika ny vahoaka aleo mihetsika ny vahoaka aleo aonga ny vahoaka misy fa tsy zany any nanorohoroany zareo antsika ao akasitrahany ianao avy any Toliary amin'izay fanehoan-kevitra zay somary rehefa miantso isika de aleo manalavitra ny radio mba tsy isian'ilay bruit zany de lasa tsy hitavavoaka le feo atsika tena tiana hoenin'ny vahoaka sy ilay mpiray-tandrazana amitsika rehefa isika miditra amin'ny alalan'ny antso an-tariby zany miaraba tompoko miaraba tompoko oui avy aty Ambatolampy ihany no miantso Ambatolampy de ona fandehany de ona moa ny fandehany fa de miankina am'izao abeany zao ihany zao abeana fahantrana iainantsika zao tokony zao abeana feany zao
maheno an'le fandaharana ao amin'ny pôly-tv ny tena dia mbo te handray anjara efa mandray anjara mihitsy ianao zao ento mifaneho-kevitra tena reraka le vahoaka nefa reraky ny nataony koa ngamba indraindray rehefa tena ataony compte fa raha tamin'ny fividianana hitanay taty tena mandreraka aiza raha ngatiako mbola betsaka ihany le tondrona mihitsy angamba ny azo ilazana azy fa ianao efa mihina fatiny mbola io ihany laza vary kely tsy haiko rokapoka sy firika ihany nefa ny avy amin'izay miparitaraina sahirana dia ozy izy aza mitaraina sahirana fa ianao no vidy an'io mandreraka na mieritreritra azy ary fa tsika koa ntsika malagasy mihitsy indraindray vitsy anisa loatra angamba nle mba mahatakatra izay keo tena fahoriana eto amin'ity Madagasikara ty mbola ambony ny tany ataontsika hoe ny tsy fahalalana mora akodrabain'ny olona ozy zay avy any andrefana any akodrabain'ny olona rehefa nandra dia nefa ny tsy haiko mihitsy hoe aiza ho aiza ny tokony mba isaina ny tsirairay amin'izao zavatra efa mahazo aiza raha ngaty aty mba talampy aty angeka efatra rivo ny kilao amin'ny vary hatraty io ka efa nrehetrarehetra mihitsy zao no 4 rivo ny kilao amin'ny vary efa mihoatra ary ka dia zany no manahirana amin'ity fiainana ity hoe dia tsy hita ny voamasondry zareo ve zany koveta ny andeha zaraina aminao koveta tsy azo hohanina riky nefa na hikarama amin'le koveta ary ianao tsy mahazo vola akory fa dia raha olona medaladala moato izy dia tonga indray ny mpanao lalana dia avoriana daholo ny ray aman-dren'ny mpianatra hoe tonga mpanao lalana sinoa tandre mizanakareo fa efa manompotomboka amin'ny fangalaran-jaza sy ny firongony dia mbola tsy tonga saina ihany tsy haiko tsony na za koa raha mbo gaga amintsika malagasy koa nge indraindray hoe makasitra dia tsara le fampandaharana moa zay mba te handray anjara fa dia atahoana fa dia zay zany tsika gasy moko metsiny mampalahelo tsy metsiny mampalahelo atsika rehetrarehetra ny tsara fotsiny a dia tena hoe mifankahery sika rehetrarehetra ao anatiny a fa ny analizy napetraky lay avy any Ambatolampy teo a dia zava-misy ihany koa ary tsy niany amin'iny Ambatolampy iny ihany no ahitatranga tahaka izany ary io moa zany lay hoe mety no abadona sa ny fanahinina no abadona ny vahoaka malagasy a averintsika kely izy lohany tsy ao izy tsy raisitsika aloha le antso fa misy 7 février ty tamin'izany fotoana izany satria be dia be koa n'olona miteny hoe le niteneny maro jauna te hoe misy pirofo tia mipirofo arany averintsika izay ao andena rivo afatra accusation. Il faut trouver des chefs d'inculpation. Ravalomanana, criminel. Par exemple, Ravalomanana est un criminel, Ravalomanana est un traître. Ravalomanana, traître. Zany moralité le plus grave, pas mon olona izy ary mpangalatra. Raison rehetra tsy sy dikany. Monsieur le Président, il faut verser du sang à titre du sacrifice aux Jésus pour la réussite du coup. Fatigue, Monsieur le Président, on dit, si à bouche, tout le ratisme ralat. Narosy ny olona dia rajoelona koa atao mbadikato mamola vola olona hafa ihany koa izy mandrisika n'le olona izy mamola vola olona hafa dia hitifitra n'ireo olona reo dia lazaina amin'izay fa le olona avy aty amin'ny palais aty no mitifitra n'le olona tsy marina nefa le zavatra. Monsieur le lieutenant-colonel Libisson René de Roland Urbain izay no nitarika olona nitifitra teo Ambotsoroatra.
chef d'orchestre tokoa ndreny toa Andry Rajoelina tena je connais la musique monsieur hein nentinao boléro le zavatra iny navadikanao tango tifirinao rock and roll navadikanao tena arda rock izy rehefa avy eo ny hafarany tena arda mavesatra be mihitsy zany musique nentinao je connais la musique Monsieur le Président, il faut verser du sang à titre du sacrifice pour la réussite du coup. Fatigue, Monsieur le Président, on dit, tia bouche, mitsy ny tolona raha tsy misy raha latsy. Ora isika indray ny antso tafiditra raha satria dia colonel Sarla moa zany nanamafy iny tena nisy tokoa ny raha latsaka ary nanaovana sinema ireo natao sorona sy namony ainy tamin'izany fotoana izany tena mampalahelo arakaraka ny itenenantsika moa no mahatonga n'ilay antso mifanotona be dia be amin'izao fotoana izao ary maromaro ihany koa ny SMS voaray toizantsika aloha ny fandraisana antso dia miditra amin'ny famakinany SMS avy eo miaraba tompoko oui dia ahoana fandehany afaka miresaka avy hatrany ianao za zany tsy hoe mamy tsiny le vahoaka malagasy na hoe amin'ny resaka fidiana tsy io tsy vahoaka malagasy efa tofoke vahoaka malagasy zany efa tonavy eo tena hoe mandeha amin'ny fidiana mankarara tena hoe eka eo ihany misy hoe mbola misy olona mba voreborebo le olona voreborebo kely reny fa io na inona fidiana io na fotoana tsika no fidiana raha mbola resaka fidiana zany no tena atsika piada andimbiasana fa tena mizaly ny vahoaka malagasy ary ny vahoaka malagasy fa hoe zany raha resaka hoe hitondra firenena tsy mo fa ny asika tena fitangalatra dia haindre fa tena io na zao idikovetsika na odivato tsisy fifidianana tsony fa za zany miexipte reo mpanao politique tsy mahavita mba manohatra ny zavatra tena tsy atao zao fifidianana tena mijaly anezangah vahoaka am'izao fa miandro hoay ohatra am'izay mivoalala voatango reny vahoaka malagasy very fanahy mbola velona very fanahy mbola velona ka dia mba sanitsika mivavaka za fotony zany dia manam-pinoana fotony any vahoaka malagasy ary eo ka tsika sanana-pinoana tsisy mai nandesy mazava zany ty fa mbola hoavy torondreo ary hoavy mitody kanjura tena andainglaingla tsy ho azy mafy ara even si van anazy anbaika aty bazo donc mahery tata ankasana ianao amin'izay faneho-kevitra izay sady ihany koa fa ny malagasy tokoa dia olony finoana ary manana ny fihavanana sy ny soatoavina amin'ny maha malagasy azy ary manana ny mampiavaka azy ihany koa i malagasy ny Madagasikara raha hoe ny firaisan-kina sy ny fiombona-tsainy zany no horesantsika miaraba tompoko miaraba tompoko dia ahoana fandehany zao fandehany ranga zareo teo nanontany hoe manakaiky tadina be zany fa tsy miteny tsony hoe manakaiky tady fa tena efa tena farany lavitra tena farany efa hoe fitakisipesena tsony amin'ny fandrefesana amin'ny tady angambany tsisy fandraisany mihitsy mitamindra valomanana tsy ny amin'izao tena zao fitondrana zao ngamba fiketetako an'izao dia ohatrany hoe fitondrana ohatrany hoe fitondrana Belisaboba tena mialatsiny mihitsy ary teny azany fa fanjakany mibarofo tena tsisy tena hoe mahaolona tsony tsisy mahaolondelona satria mba halaivina tsara tena hoe tamin'ny fitondrana izy moa zany misy an'izany hoe mangalatra voamaso mangalatra olona mamono olona le fasana mihitsy avao ny alainy zareo ny voamasony le fahatiavina levina kasay sady zay tsy hoe Tananarivo rery misy an'io fa eran'ny Madagasikara dia eritreto hoe io faratsiana rehetrarehetra samy eritretra tsika malagasy
nanomboka akaiza io a nomboka misy io faratsiana rehetrarehetra atramina kolotsaina atramina toetsaina nanomboka potehany ratsovelona dolidoly zany tsy fanjaka mipelisa boka na tena za zany tena mieritreritra mihitsy hoe tsisy tovizany mihitsy ohatra mampitovy lakana manjary nareo miteny an'izany hoe mampitovy an'izany amin'ny fanjakandra valomana teninareo zany hoe tamin'ny fanjakandra valomana hoe zadona tena zato tena samy tena fa tsisy zadona tamin'ny valomana fa entitra marina ka tokony tsy ampifangaroantsika mihitsy ny entitra sy ny zadona eto zay ny hevitro a fa dia makafitaka ny kolo a raha soa vahoaka malagasy toko ankasitrahana ianao nitondra izay faneho-kevitra izay a voaray tsara izay miaraba tompoko allo manaona tompoko salama tompoko salama tompoko olona vaovao ihany teko na zany aloha raha momba ny fitondrana io no resahana dia tena mampalahelo mihitsy satria vao tonga teo izy a dia hita mihitsy fa hoe tsy mety ny zavatra rehetrarehetra fomba ny fitaritan'ny olona ohatrany hoe tetanina reny na sosisy reny faharoa manarakaraka an'izany a milangalanga ny rehetra dia be lefa hoe fantatry ny vahoaka fa ny zavatra mahavoan'ny vahoaka fotsiny a tambatambaziny amin'ilay vary tsinjokely sy le kaly tsinjokely a dia manao merci président mampalahelo ihany tsika malagasy amin'ireny akoatran'izay tinkeo moa tsika malagasy eto amin'le manao herim-pamoretana miaramila sy ny sisa dia asa raha mba natera-bahoaka ihany izy ireny na tsy natera-bahoaka fa tokony mba hisy demokrasia marina allo fanontaniana mipetraka zany ay ka na zany tena hoe mba tiako tenenina zany dia zao hoe azonao zany tokony irahina amin'ny malagasy raha izay io ane vao miditra teo izy a dia taiza nisy an'izany hoe fitsarana hoe azo raisina fa tsy mitombona mbola tsy nisy teto amintsika zany dia tsara ny zavatra volen'ny fitondrana io a voalohany indrindra dia inona ny zavatra natao endany izy makorelina feno makorelina madagasikara ary nytao amin'ny gouvernement tany nampiasa an'izany voalohany kalaky ny tao faninjehana eran'ny any tokalongisa eran'ny fitsarana aiza moa zany zay ny filoam-pirenena malagasy matesikaran'izany tena mariny ka dia zany zany hoe tena miteny hoe raha olona tena misaina ny gasy ka tena misaina tsika malagasy le tsara izy fifidianana teo tsisy fifidianana marina le tena teo aloha tsisy fifidianana vanina tsy ny ato fa frantsa izy na mandeha voatsika le carte 20 centimetre tena iny a iny no mibaiko fa tsy mitenany fa raha tena malagasy izy raha malagasy tokony tsy hanao an'izay fa mba direviny ny fahoriam-bahoaka satria tena latsaka tena katerena ny fahoriam-bahoaka tsy mijorona ny vahoaka fa tsy mivolamena sy ny harem-pirenena eto a manakarina ny madagasikara ka nahoana nefa madagasikara ny faramanitra indrindry faramanitra ny tsika tokony raha tena hoe tsy tanin-drazana izy a tera-tany marina araka ny teniny izy a dia tsy mijoro izy fa reo manodidina azy ireo ny raha tsy fanahy daholy ireo ny miviraka be ka tokony tonga saina ihany ny fomba zay va dia misaotra indrindra toko ankasitrahana ianao ary maromaro zay faneho-kevitra zay a miainga amin'ny zava-misy a sy ny zavatra itenenivon'ny fiarahamonina mandrakariva no resantsika eto a misy antso manaraka tafiditra miaraba tompoko lasa misy antso manaraka miaraba tompoko mifanindry ny antso a dia somary sahirakiratsika ao anatin'ilay izy amin'ny fandraisana bonjour tena marina daholo ny zavatra lazainareo a mahereza trano fa tsy maintsy mandresy isika tiastea mirary soa zay ny sms voaraitsika misy antso tafiditra miaraba tompoko dia ahoana fandehany afaka maneho hevitra avy hatrany ianao en tompoko manalavitra kely an'ilay radio ianao fa mitabataba be ya zay ya ino hoe ivolagny zao mikasiky firenena ty avao raha pipoke fa tsy teravota zao tsy tendery eto afe latiny tegna moa olombelo ka mandinda avao latiniko raha aminay afiary etoa zao aia koa va gnaosy kelikely entadenta ka zahay tantah io moa manahaka an'izao misy lanay kanagna
akoho manjary aosy manjary aomby zay fitanaikanagny karaha reo amizay koty baka ambany any ka amizay zany miheny anay satria aosy zao tonga musulman reo azy isanandro masa mandeha tavalopolo vasa le sanandro raha io taloha indraiky santao fe aomby ny valozy azy fe henan'izao aosy hoe sanandro mararay sanandro fa salaopoty zany le tokareny malagasy laraky fazahoako azy sala amizay sy zay zany fandehandeha fetaky rantsika ivolagny iny olo ty tsy raha olo hitsindrivaoko atao fa hamotiva heky tena hamon'olo tena programme-ndehilahy igny ary iny fa aboany nazy gny araty safe iny vi avao mivola hoe azo atao mavadivandra azo atao mandangandangy eto fanaovana politika eto Madagasikara i zavatra tahaka zay zany manimba firenena raha manaka izay moa zao i olo ataonao oray mandeha igny zao ko zay volany ka amizay amizay interana agnatin'izay tsy hita zay interana hoe manahaka sagnatria zao nda babategna io lafa babategna volambola fahatany mivolambola fahatany koa tegna anany ya manome ohatra ratsy fandehanigny raha sahala amizay fandehanigny raha koa hoe amireo ao ka maharezy ralahy fa zegny raha misy aminay tuliara toy gaza totora musulman to tapatapahan'io izy aosy kelikely misy la aosy mbo menora fandetalentany io fa teriky za eto mivaliky fa tsy hisy sasy aosy aorindrinao sisy moa io ankasitrahana ny avy any Toliary amin'izay fanehoana ny etaeta sy ny ayahany zay misy antso tafiditra manaraka miaraba tompoko oui manahoana tompoko salama tompoko de ahoana mifandehany de ahoana mifandeh miarabanareo rehetra miaraba ihany koa afaka maneho hevitra avy hatrany ianao mahagaga tompoko zany zavatra nseho zany araky tantaran'ny colonel Charles teo fa tena tokony manentana ampiasa fanjakana ibloke ny machine administrative io ny vahoaka rehetra ny mpianatra université reny tokony miara entana daholo sady zay ihany zay ny tompo rahatsizay sesevitra tompoko kasana ny avy any Mahajanga teny fohy sady mazava fa ny okevitra avy any Mahajanga zay manoloana ny zava-misy le resaka osy teo moa zany de tena nampitaraina nylay mpiompy sy ny avy any Toliary any ary zavatra misy zay zavatra iainana ihany koa na eny amin'ny fasankarana iny ary am'izao fotoana zao de fa misy toerana manokana mihitsy maromaro zareo mivaritra eo misy lasopy osy eo brosety osy eo henan'osy amidy sinsisa eo amin'ny fasankarana eo miaraba tompoko misy antso manaraka tafiditra de ahoana fandehany akotrana ny anao zay ranga efa laniny kary tena efa 19 taona veny teo amin'ny fitondrana de tsisy fivoarana mihitsy na de kely azy zay ranga mba etaetapoko mba teneniko fa akasitrahany ianao ary voaray zay etaetaponao zay tafita ihany koa ny afatra ao anatiny salama tompoko tena le fitondrana am'izao ranga tena manamaivana amin'ny vahoaka de manao zay tiany SMS novakitsika am'izao ngambany satria de maromaro ny SMS manjary kivy reto andefa SMS reto zao tsy tokony tsy afaka mandray antsotsony zany tsika efa ifarana ihany koa ny fotoana salama tompoko fa tsy rariny kosa ny fitondram-panjakana ny vidim-bary tena lafo be mpianatra avy aty Toliary le fiainam-pirenena de ataon'ny mpitondra tohatra fiakarana azona tombotsoa amin'ny vie privé ano izy mpianatra avy any Toliary no nandefa izay SMS izay salame avy aty Toliary zahay atoy na famanapina tsy azo nefa asa tsy misy tena mijaly olana ara-tsosialy izany resahany zany de ahoana ny fandehany mahatsiaro reo havana namana izay namoiny ainy na ahoana de miondrika sy malahelo izao mahazo ny firenetsika izao mijaly ny vahoaka fa mbola ho avy ny fitsarana anareo mahereza ary malagasy mbola ho avy ny maraina teny fankairezana ho antsika malagasy zany SMS manaraka zay tsy mila ny rajoelina ahenany ny vary izay vao mila azy zay ozy izy tsy mila ny rajoelina fa raha ahenany ny vary de mila azy ndray izy aveo SMS voaray zany fa ny okevitry ny olona ihany koa salamakolo mafinatra le fandarana fa misy
onde manindry le aty aminay manjakandrina de ratsiratsy ny feo izy misy onde manindro ny fandarana any amin'ny faritry manjakandrina any zao moa zany vo hita ilay SMS fa ialana tsiny fa tokony efa nojerena mialolo iny SMS avy any manjakandrina iny de mato azy zany ozy izy le maty sy naratra reny 7 février magnino raha atao manino ma raha atao miboaka koa raha ty ozy izy azoko ny tianao ambara fa somary sarotsarotra ihany koa ny manambara miaraba tompoko misy antso tafiditra miaraba tompoko avy aty Bekopaky mba itsy tanteraky amin'ny fandara satria zay kanaly ty ro ahitanay azy efa afaka miditra ianao ary afaka maneho hevitra avy hatrany ianao ndao ino le amintsika Bekopaky ao ny Bekopaky agnatin'ny faritsy ny Melaky ao misy tsingy zay atao hoe fitsangatsangana manerana an'izao tontolo zao ngamba mandeha ao tsinginy Bemara tsinginy Bemara ny zava-misy agnatin'ny distrikiny Maintirano izy io nefa tsy mizaka ary tsy mitrokan'izay ny distrikiny faritsy ny Melaky fa agny ataontsika hoe aroy Morondava malahelo zahay satria lafa tena hoe mandeha io asan-draharaha fifamoivoiza sy ny varotsy amin'ny fizahantany io lafa tampitsy ny raha ataon'ny fitondrana de alefandreo mpitondra dahaly zany manao an'io de raha nanaitsy anay tatia Bekopaky tamin'izay fotoana zay androany zao nare mahakasika ny colonel Lilson tsy haiko ma colonel izy fa tsy amperinasa fa reko tamin'ny farany hoe gouverneur izy nambarany général Sall zay mijanjy an'io hatramin'ny farany ka zay karazany tsy de nahita hoe aya Lilson hatramin'izao tsy hitanay zao zany pour le raha misy ary vonina am'izay raha iseho hagnampy ny fitondrana sy ny mpanohitsy azoko ampia iaby reo azonay aty ampia fa ty fampidiran'ny Lilson ty satria Lilson io ro nandamina taminay taty tamin'ny fotoan'androny nefa am'izao fotoana zao izy tsy hita tsy haiko gouverneur izy am'izao fotoana zao gouverneur amin'ny faritsy Sofia kanefa zay teo nahare fampitan-kapa tsy tamin'ny telefony teo fa hoe colonel Lilson no agnisan'ny nitarik'olo ity tsy bakany amin'ny lapa fa azahoan-tegna azy amin'ny tantara tsy de mbo tsy tao colonel Lilson fa nahazo fitondrana Rajoely mpamitak'olo ty zay vo teo Lilson nandeha tany amin'ny remena bila tany izy nandrava an'igny tany fa raha tianay ataon'ny fitondrana mba jereo akaiky Melaky ity fa ty route nationale numéro 1 bis filoha tsy Philibert Tsiranana 4 reny aza ny afaky nandeha ta Maintirano taty am'izao na 8 na 10 tsy mandeha aty ka ino ma fampandrosoan'ny Madagasikara tsy maintsy mandroso ty iny mandroso agnaya andeha an-tragnondreo agny androso agnaya Madagasikara ty mba mangataky zay fa raha somary manaitsy anay ty hoe io Lilson io ro nagnampy anay aty amin'ny faritsy ny Antsalova ty zany mba nijery tsy fandriam-pahalemana remena bila ro nahaizanay ny Lilson voalohany ndra olo zao mbo tsy hitanay tarehiny ary zay tsy tiany koa matoa tsy vonjeny aty ataonay akory fa i tsy gnanaky ny Sakalava i fa i gnanaky n'olo amindreo agny fa i mba fa nagnampy anay fa eto afa-tsy farany ho an'ny fitondrana maefa mba jereo magnodidy Madagasikara ray manontolo Madagasikara ho an'ny fitondrana ho an'ny malagasy ho an'ny tanindraza aza agnavakava na ankavia na ankavana na ankahery na antsakaya
fa laha fa magnety gn'anakahy tsotra zaho ma tsy vola hoe mpanohitsy fa manao kory io tsy raha mpanohitsy manao kory olo reo ne mahazo vola amin'ny fitondrana fa te hamono olo avao mpanohitsy ireo laha tena nanohitsy ireo fa nanohitsy nataondreo tamin'ny bakagny zay fa reo tsy raha manohitsy zao fa vola ataondreo amposondreo ao bakeo reo mampihinagnaindreo tsy alavainay resaky fa zay be kopaky mila magnamasaka ny toy rahanay toy fizahantany ty avao zay gnanay fa mahakasika ny lilison maragna azy tanteraky lilison nahaizanay azy farany namoana ny remena bila fa tsy namon'olo tambosoroitra itionareo safany colonel Sarling misotra betsaka ankasitrahana ny avy any amin'iny faritra Maitrano iny be kopaky no niditra mivantana tamintsika teto lavalava ny resaka ary nazava tsara ihany koa efa maraparana ny fandarana sika de midiky zany fa tsy misy intsony ny antso antarby azo raisina ovakina ny SMS voaray ny SMS voaray moa zany de tena manjatony izy ato fa izay vovakitsika mandrapatapitry ny fotoana no izana ovakina manaraka indray izay tsy vovaky ao anatin'ny ao salamakolo atena marina avokoa ny fa makafakana ataonareo fa de makasitraka mampaherenareo fono zay fidy avy aty faratsio ihany faratsio zany no nandefa izay ankasitrana ihany koa monsieur fidy manaraka tsy tapaka ny fandarana teo nany fandehany de ao nany fandehany toky fitaka fa ny atao no hita mijoro roa ry malagasy avy aty mahitsy no nanao izay fanentanana zay mijoro ry malagasy ozy izy fa ny toky fitaka ny atao ro hita salamakolo FM atsika malagasy aleo hitambatra hery efa tsy mety itsony ty fitonana ty aleo isika vahoaka ampiasa varatra oentitsika iady ozy izy ampiasa varatra na odigasy zany odigasy mantsy ny fahafantarana hoe mampiasa varatra zany salama dafy tsy manan'olona ny fitondrana efa tsireo efa naloham-bahoaka na tendritendrena fahatany Josefa avy any Anosy no mandefa izay SMS zay mba ahoana moa zany tena tsy feno ty SMS ty ialana tsiny koko de onany fandehany tena fa mitambahoaka tsotry zao ny tolona tamin'ny 2024 fa mba miangavy ny mpanao politika mba hosahy anangana komity fanavotam-pirenena faran'izay aingana zay ny afatra voaray manaraka salama ianareo raha ny raha-pirenena no aseteny tena fitonjana jadona raha ny tena hevitra manokana de mampilamina ny firenena ty aleo asina filo isamparitra de samy kolokolo ny faritra misy azy ozy izy sina filo isamparitra mety tsy de mifanalavitra amin'ny ataontsika hoe décentralisation ihany zany fitinjaram-pahefana ao anatin'izany rehetrarehetra zany ary isika de manana ntoko politika manana expérience ary manana traikefa ary resy lahatra amin'izany hoe tsy misy afa-tsy ny fitsinjaram-pahefana no ahafahana manavitra ny firenena sy mampandroso ny Madagasikara raisitsika ny SMS manaraka salamakolo fanjakana tiana tendakanina tsy mahalala voky fa mampalahelo ozy izy SMS manaraka salamakolo tena mety amin'ny fitondrana io de miala eo aingana lasa manao jadona ry sara avy aty Malalalondo ihany avy any Malalalondo no mandefa an'izay salama dafy bodo avy aty Toloary no mandefa ny message ity fitondrana ity manao fitondrany Hitler mitodika aminareo zandary ny vahoaka aoka ianareo iaro ny vahoaka avy any Toloary zay de ahoana ny fandehany mampahery anareo tompona andraikitra ao amin'ny fandarana izay miady hatrany amin'ny tsirary ny mibaribary eto amin'ny firenentsika izahay toy izay trano fa manohana izahay misaotra indrindra tompoko afatra manaraka bonjour ahoana ny fandehany mangataka ny verenany vinan'ny président Rajoelina azo atao ve ny mandefa iny feo iny amin'ny ity telefoninay ity fangatana zany azy efa nalefatsika teo iny raha tsy diso salamakolo manao ririnindasa tsy tsaroana Rajoelina général Dolin monjarony defone no nitolona mafy ka nahatonga anao tamin'ny toerana aleo atao
ohatsan'ny cardo reny ranga ny filoa tsara moa zany zany fa nehokevitrany a salamakolo fm présidentsika raha mbola miaradia amin'ny la frantsa tsy tafaboaka zany Madagasikara za ndraiky tsy maharaka politika anjareo any Mali ozy izy a fa efa laza lavitra be fa ino no antony fa zareo tsy miaraka amin'ny Frantsa intsony. Tena marina zany analizy mipetraka zany a mahatonga saina ihany koa afatra manaraka dia ahoana ny fandehany aiza ny tia tanindrazana ny somamanina tandrany sinoa ny volamenao a voilava sy mananjary fantaniana mipetraka moiny koa ny anazy resaka fitrandrahana zany a bonjour dia ahoana ny fandehany miangavy ny erivelona rehetra anampy ny syndicat ny enseignant amin'ny tolona na ny grevy atao barado avy aty Toliary any a no mandefa izay afatra izay mangavy ny rehetrarehetra zany izy a ifanometanana anampy ny fitakiana ataony syndicat ny mpampianatra salama dafy a rehefa tsy hidina ny vidim-piainana dia ampiakaro 100% ny karamo dia izay tsy misy asa izarana tosika fameno izy izy ay mbola tafiditra ihany fizarana ao anatin'izany a donc a mety mbola vahaolana sadasady zany atolotry ny namany zany. Bonjour honorable fahitako azy a tsy tia vahoaka malagasy mihitsy any rajoelina mitady olona atao robot mba ampahantrana ny vahoaka malagasy a io lalam-panorenana io a efa tsisy dikany ozy izy. SMS manaraka salamakolo a efa fomba ny fanjakana ny manendika mpanao gazety tadidinareo ve nanenjehan'ny Andry Tafaray journaliste TV Presse namoaka vaovao fizaraham-bary tamin'ny Madiko sy ny Menaka tamin'ny Kapsily Taokiongo tamin'ny Batsiray ny taona 2024 iny mila fanehoana firaisan-kina ho an'ny mpanao gazety gasy rehetra azavakina lay numéro azafady tsy ho vakiko numéro anao fa mialatsiny a ary marina mihitsy ihany koa ty voalazany ty a tamin'ny Batsiray ireny a efa nandalo teto amin'ny fireneny zany a lay fizarana vary tamina Madiko sy Menaka tamina Kapsily ohatrany hoe exagéré fa zavatra nisy zany ary nisy ihany koa ny fanenjehana natao tamin'ny izay olona mpanao gazety any atoerana namoaka ny vaovao tamin'ireny fotoana ireny. Salamakolo FM radio rido avy aty Marojono tsy androso mihitsy itsika na injato manova aza ozy izy zay indray a ny fomba fijery ny namana teo iny avy aty Morondava zahay a mila fividianana filoam-pokotany tsy mila olona tendreny zahay manana ny safidinay a tokony asiana izay fividianana se fokotany izay mimbokevitra amin'ny fivoy ngamba ny ty namana ity satria ny fivoy a dia nanao farambarana miezinizina ihany koa mahakasika izany a ary nangataka ny herisona ao anatin'ny fividianana se fokotany dia hoana ny fandehany baka te Toliary any a esorina teo rajoelina dia zay za zao a tsy mpianatra dia hoana no aviko raha izao no mitoy zany a fanontaniana mipetraka salama tompoko a ahoana no ampitombo ny vokabary tanimbary totofana eto Tananarivo manaraka ahoana ozy izy ny ampitombo ny vokabary a ny tanimbary eto Tananarivo totofana manaraka aiza koa no nomena ny rangazement ny tokona tena andohalo mandavataona namidy la izy ozy izy mbola fanontaniana mipetraka ny akamarony zany a izany rehetrarehetra zany a ny fanontaniana mipetraka moa am'izao fotoana zao dia tena tsy ho lany laniny salamakolo a tapatapaka be ozy izy ny radio a aty Mahajanga.